tantarakaraka aminao fanaraka ny fandarana ny asaka indray amin'ity somary mantatra asa anankiray tsika eto taminandro ambondrona tena marina eto ambondrona misy atsika eto misy an'ilay toerana anankiray zany agence antsoina hoe agence Ambintsoa ny agence Ambintsoa dia toerana anankiray mampifandray ny mpiasa sy ny mpampiasa zany hoe ho an'izay mitady asa na ho an'izay mitady mpiasa ihany koa zany afaka manantona an'ity toerana ity maninona ny safidy an'ity toerana ity satria arak'izay hitantsika zao dia tena feno olona be eto amin'ity toerana ity zany hoe toerana anankiray tena iseraseran'ny mpampiasa sy ny mpiasa ny agence Ambintsoa ka nahatonga antsika hoe tsy olona tsika hoe maninona reny be olona loatra fa hovalitsika izay fanontaniana manetikitika izay dia mantatra asana tompon'andraikitra zany tsika zany hoe tompon'andraikitra voalohany ato amin'ny agence Ambintsoa dia izay madama izay no jerentsika dia ametrahantsika ny fanontaniana rehetra hoe nahoana no tena betsaka ny olona tonga eto inavy ny asa tena sahaniny dia andao hoe rehetra-piandro sy nefa andao manao ny madame Iza moa madame Yasmine araka rehefa niteneniko ny mpanaraka ny fandarina teo dia hoe somary manitikitika anay mihitsy ny agence Ambintsoa satria marobe ny olona ao ambany ao efa rerena ihany fa aleonay mihitsy tonga mantatra ny asa za moa zany ao amin'ny fandarana ny asa fiany ao amin'ny viva zany ia dia mipetrapetratra araka lazaiko teo tompon'andraikitra voalohany ato amin'ny agence Ambintsoa madame Iza moa madame Yasmine ia iny moa zany tena ataonyity agence anankiray ity araka ny teneniko teo hoe betsaka olona be ivelany eo fantatray ihany hoe mikasika serasera momba ny asa izy ity fa andao mba asaina mihitsy ny ianao hoe ampahafantariko kely anay ilay agence Ambintsoa re ia ny agence Ambintsoa moa zany dia mikarakara ny mpiasa eto Madagasikara tsy voatery miasa hatrany ihany fa hatramin'ny bac plus 5 karakarainay daholo zany hoe eto Madagasikara ihany anay araka lazaiko teo dia marobe ny société miara-miasa aminay zany hoe eto amin'ity toerana ity zany zao araka nahitantsika azy teo dia karazana birao kely misy ny fampionana zany ny mpiasa izay mitady asa mazava ho azy sy ny mpampiasa ihany koa izay te hiona amin'ny mpiasa satria misy ny fionana dia afaka ohatrany hoe mahita dossier be da be tsika eto amin'ny latabatry madame Yasmine dia aleo izy anontaniana hoe ina daholo moa zany tony dia azavazava ho anay mihitsy hoe ina ny asa tena ahoana zany tena fizotra ny asanareo amin'ny andavanandro ny fizotra ny asanay lina ao andavanandro mampiditra ankizy aloha zay mazava ho azy zany hoe manao ny recrutement zay mirecruter an'ilay ankizy zay rehefa tonga zay nefany dia efa marobe ny société miantso na olon-tsotra na vahiny dia à partir an'izay zany ahafahanay mamaly zany hoe reto dossier efa vonony reto zany zao dia efa olona efa ho raisina fotsiny indray reo sisa efa vita entretien reo fa efa raisina société sy commande tamin'ny herinandro ambony fotsiny reo sisa dia be dia be zao reto fa mety hoe mandray dossier mikarakara dossier firy isan'andro nareo amin'ny ankapobeny fotsiny amin'ny ankapobeny dossier raisinay aloha lina maromaro ihany mba tratratra any amin'ny 700 isa ny dossier miditra zany hoe ny dossier miditra aloha dia tsy voatery tonga dia ho voaray daholo ny antony dia izao ny asanay mampiditra olona an-tranon'olona sy mampiditra olona amina société ny dikan'izay zany ny olona efa mieritreritra sady hoe niditra agence ty ankizy ty efa vita entretien tany ve aloha anoizana ny hoe anaovana ny entretien any amin'ny le olona direct avy eo zany hoe fatapatantsika zany amin'ny ankapobeny ny asa ataon'ny agence Ambintsoa fa ahoana tsara zany fomba fiasanareo tonga ny mpampiasa dia afaka zavainy madame Yasmine mihitsy hoe inavy ny tokony atao dia jerentsika mihitsy hoe ohatr'izao ohatra miresaka mpiasa dia misy fionandry zareo ohatra ity mpampiasa anankiray ity zao lina tonga hitady mpanampy ato aminay izy zany hoe azavaiko hatramin'ny voalohany zany fomba fiasanay ato amin'ny agence Ambintsoa dia azavaiko tsara aminazy aloha fandehany hoe ohatrany ahoana zany mitsofoka agence zany olona ohatrany ahoana sy ahoana marina ny misy ato aminay olona ohatrany ahoana ny afaka proposenay anazy mety hoe hifanaraka aminazy na tsy hifanaraka amin'ny filany
dia ho avy eo ny ankizy moa araka nyfanaovan'ny asana isan'andro dia hitanareo hoe ohatrany ahoana ny anaovanay anazy ankizy efa niasa ve sa ankizy manana certificat de travail ve sa ohatrohatrany ahoana no eritreretinao hiasany aminao eo amin'ny 3 taona efa manombonoka matitra mba efa matimatitra manko ny ankizy rehefa 3 taona ny ankizy aloha maro isafidianana ny ankizinay a fa izahay mipropose ankizy anareo tsy izahay no anao hoe tsy maintsy raisinareo zay eo fa misafidy tsara nareo araka ny filanareo a dia ao arinan'izay ny ahafahanay a manampy hatrany hatrany ny asa tokony atao sy ny taratasy hifanarahantsika iny moa zany zao nodingana voalohany a tamin'ny fifampiresana tamin'ny mpampiasa fa anomboka hiprésente an'ilay ankizy ilay madama zany zao zay dia zao a manana mpampiasa tsika zao ato mpampiasa tsika fa 5 androany a dia ny filan'ny mpampiasa tsika ankizy hiasa trano klasy mandry rehefa klasy mandry ny ilainy a olona matoky olona vonona aloha voalohany indrindra olona tsy andeha angalatra mianatsiny a am'ilay fitenenana satria ngo dia hoe zay no eritreretinareo rehefa vity zay rehetrarehetra zay a dia mifampiresaka amin'ny mpampiasa ianareo tsy terena fa antsitrapo a dia mifampiresaka tsara amin'ny mpampiasa hoe manahoana sy manahoana mety aminazy ve ilay izy ny anarako tompoko dia rakambanary so Brigity 5 taona avy any Mananjary ny anarako tompoko dia Razafy so Florine monina ao Ambohidaka Adindramana mitady asa cuisinière ny anarako dia Rasonantenana Zelina avy any Sambava za 24 ans na metry 3 efa nisaraka vonesa tsara ny anarako Sinavelo Suzette Vanantala vonina hiasa an-trano klasy mandry ny anarako Clarienne avy ana Sambava petraka ary ambotra raha dia ireo moa zany zao madama mivaky voalohany aloha reto a zany hoe ny filanao tsy nangataka hoe manana certificat de travail ny ankizy nametraka ianao hoe 30 ans ilay ankizy fa nefany a misy latsaky n'ilay 30 ans ngo dia misy fotoana hoe mampandresy lahatra anao ihany hoe ay ohatry ny ety aminah ihany ilay latsaky n'ilay 30 ans a dia afaka misafidy zany zao ianao izany afaka mifampiresaka aminao ty a dia izany anankiray ok dia zao a ny tsy voatondro akory tsy midika hoe tsy tia ny mpampiasa tsy hoe maninona zay ny tsy voatondro maninona izy mivoatondro ny mpampiasa rehefa tonga ny aminy dia manana n'lay olona eritreretiny izy hoe ity mba olona ny eritreretiko azonareo tsara lay izy a ok ary ianao voalohany a dia avy eo ianao miditra faharoa zay zany a saotra anareo a zatra tsara mariana eto ambondrina misy atsika kanefa raha nanaraka sary tsika teo dia misy olona lavilavitra zany hoe avy any Sambava avy any amina fatra maromaro a tonga mitady asa eto ny zavatra antanitsika ny madame Yasmina dia hoe inona arany mety hoe izy moa zany sady aperinasa ihany tsy azotsika engelena be loatra ihany koa a inona ny mety hoe tena tsy fampanantenana angamba aloha e fa hoe inona ny toko zany a omenareo ny mpiasa na hoe mpampiasa ihany koa eo amin'ilay fampionana ataonareo amin'ny agencenay aloha lina dia miezaka foana zay ifandray bebe kokoa amin'ny ankizy ny avilavitra ny ankizy hitady asa ho an'ny mpampiasa koa zany une fois zany mpampiasa makaty aminay hoe misy vola le alohan'le doa alohan zareo a dia hoe mitady qualité izy zany mazava ho azy ho any ankizy koa nefany a mitady asa raha hoe tonga avilavitra fa nivady izy misy mandeha tongotra makety aminay tonga ety aminay izy ho tsinitsiniavinay dia mety ho kivy be izy fa ny anay zany aloha tonga ny ankizy a dia formenay aloha zany hoe misy ny formation ampanaovana ny ankizy ato ny oral fa tsika mbola ho ariam-bany rehefa avy eo mahita ny ankizy manao ny pratika ihany koa ohatrany manitikitika be atsika zany sa ahoana ry fijery zany hoe formation zany aza voalanin-dalina kely hoe satria zany hoe fitaovana fampiasa ao an-trano dia inona ny tena marina inazy zany tena atao amin'ilay formation ny atao amin'ny formation aloha dia misy amin'ny ankapobeny zany hoe
misy ny ankizy mbola tsy mahalala mihitsy ny atao hoe micro-ondes tsy mahalala mihitsy ny mahasamihafa ny hoe frigidaire sy ny congélateur misy tsy mahay mampiasa ny rice cooker ahoana fomba fampiasany bouillard dia izahay zany eto sahady dia mampianatra ny ankizy hoe zao ny atao hoe micro-ondes inona avy ny fitaovana tsy azo ampidirinao anaty micro-ondes ahoana ny fanadiovana an'ireo matériel misy ireo misy moa ny mpampiasa liana tsy manam-potoana mihitsy amin'ny fampianarana ny any an-trano sofoka ny prizy dia pianty dia mihodina ho azy amin'izay satria efa dia izahay zany dia manana an'izay trano manokana zay zany hoe izahay mihitsy ny mampianatra ny ankizy manao ny taillagena légume mampianatra sakafo mihitsy zany zay zany hoe rehefa agence moa zany amin'ny ankapobeny dia izay foana le mpampiasa no le mitady ahoana zany le mitady mpiasa zany no manome frais zany manome vola anareo manahoana eo amin'ny mpiasa indray misy participation ve na fandraisana anjarany zareo indrindra hoe misy formation sa hoe manahoana ny ataonareo amin'ny fandraisana tananandreo mpiasa reo zany mba hoe ho matianina zareo tonga ny mpampiasa ho ana manokana liana le fangalana vola ho any ankizy tsy anasa tena tsy mety amin'alo le izy ho ana manokana fanampiana ho any ankizy tsy anasa mitovy tandrazana amin'alo voalohany indrindra liana mety ho gaga kely hoe ny ambinitsoa mampiatrano ny ambinitsoa mame sakafo any ankizy maimaim-pona avokoa reo rehetrarehetra reo zany hoe tsy antery zany na hoe anaovana azahoana ankizy be dia be fa ny ankizy be dia be no mijanato misy tsy manam-bola akory ny sakafo hoana anatoandro dia izahay zany gratuit daholo zany ny rehetrarehetra atao amin'ny ambinitsoa zao moa zany zao amin'ny folo ny andro dia manana misakafo manao goûter zany ny ankizy ao alohan'ny sakafo hoanana amin'ny atoandro dia efa mizaran'izay moa zany ny tompona andraikitra Sarao le goûter. Ny mpampiasa indray mandoa frais indray mandeha ihany zany hoe raha tsy mahafampo anazy ny fomba fiasany ankizy na hoe tsy mifanaraka amin'ny eritreretany anazy dia manana maimaim-pona atao aminay zany zareo misy soratra ry zany hoe misy karazana ino moa zany hoe mahasotivana zany reo ho an'ny mpiasa zany hoe zavatra apetraka ihany koa mba matiana tsara ny fifaneraserana inona madame Yasmine ny tena mety hoe manahirana amin'ny ty asanao ty ny tena manahirana voalohany indrindra ny aloha dia hoe ny sécurité ny antony dia hoe mampiditra olona ny tranon'olona izahay nefa tsy mionona fotsiny amin'izao liana fa izahay zany manana coursier mihitsiny mampiasa moto ny ambinitsoa mampiasa tomobile amin'izao fotoan'izao manao descente any amin'ny tranon'le ankizy hiasa zany fantarinay ny fototra n'le ankizy hoe izy ty olona vokanay any mpampiasa ity raha ohatra indray moa ka hitsofoka société tsika mangataka amin'ny mpampiasa hoe tady commercial zay dia izahay sahady no manao entretien ny 3 metaona zany ny entretien dia zay ry zareo vao afaka mandeha any amin'le société mangataka aminay ny anay moa zany dia tsy mpiasa trano ihany ny atao fa zavatra maromaro dia andeha hojerevantsika ry ambony indray zany izao hoe inona ny fanampina asanay zany hoe marobe ny ankizy ato dia misy indray ny anaiky sambinitsoa atsy ambadika atsy tsy maninona ka ia efa voaray ok ndavatra io sotra toko ia zao moa zany liana atao amin'ny faravohatra indray itsika zany hoe aty amin'ny ny formation ny pratique moa zany zao zany hoe misy ankizy marobe reo
ny sasany a vo mifampiresan'ny mpampiasa atao zany hoe miangavy ny mpampiasa anaovan'le ankizy an'le pratika mihitsy satria misy mpampiasa tsy afaka mampianatra any an-trano dia ny fitaovana aty zany zao dia mampiasa sady ny ankizy zay mahatonga nreto materiel misy atao amin'ny aty reto fitaovana fampafantarana ny ankizy zany hoe inona avy le fitaovana ampiasaina manao pratika amin'izay zareo rehefa avy eo a dia ny fomba fanadiovana ny materiel misy moa ny télé zay arahan'zareo manaraka ny formation a ny sakafo dia hoato kely tsika reto ankizy reto zany zao a mandeha kelikely zany hoe mianatra manao taillage na légume izy a tonga dia eto atao fomba fanadiovana ny légume alohany a hoe manahoana sy manaona fanadiovana an'ireo fa manasa sasana toma dia tsara mihitsy le izy a mila somary aingakaingana rehefa manao zavatra fafonjena ny fotoana rehefa indray ny atafo manaraka afakely sady malina ny asany ianao any atokantrano zao te ametraka fanontaniana hoe ahoana rehefa zamba manana asa tahaka an'izao a mety avera manantona an'io toerana io na koa hoe misy karazana asa ohatra zao tiako ampitiadavina mety eto ve tsy voavaliko zay fa reo antanitsika ny madame Yasmina hoe inavy ary reo karazana asa afaka hoe ifaneraserana eto hoe ny afaka ifaneraserana miaraka amin'ny ambintsoa ilina ny asa rehetrarehetra tany saiko kely a ohatra ny femme de ménage a cuisinier a ny pâtissier a ny jardinier ny chauffeur ny rehefa asa rehetrarehetra animatrice ny rehetrarehetra zany a afaka manantona anay avokoa izahay dia mametraka tsara fa tsy anavahana sarangan'olona ny fiarahana amin'ny ambintsoa raha ohatra ianao ka mbola tsy nahay asa mihitsy toy ny femme de ménage sy ny ohatran'izany dia vonona ianampy vonona iampianatra dia vonona anabe ny ankizy andao ara valentsika ty fanontaniana ray ity mialohan'ny atonga ny mpiasa rehetra etsiketsika ny atokantrano satria ny tanjontsika koa tanatin'ny fandarana ny asa koa ampatsiahivika any ame asa anoro asa zany ho andro mpiasa mitady asa na hoe anoro karazana lalam-piofanana ihany koa ho an'ny mpianatra na zay mety hoe te hirozaka amin'izay sehatry ny asa zay inavy ara ny atota taratasy mety hoe ilaina na ho an'ny mpitady asa na ho an'ny mpampitady asa ho an'ny mitady asa aloha mila izahay photocopie karapanondro ny sary tapaka ny résidence latsaka ny 3 mois dia ny bulletin numéro 3 ho an'ny lehilahy ho an'ny resaka iambina moa zany tena exigena be amin'ny bulletin numéro 3 fa reo amin'ny ambangovangona raha manana certificat de travail moa ianao dia vao maika mahangana be amin'ilay fahazahoana aza koa zay ok iny ary afapo za aloha afapo entsaiko ianao ny atokantrano any tena iveriko hoe navesatra tsara nyresadresaka ny fanaovantsika ta madame Yasmina ilozantsika amin'izay izy fa somary olona be rena ihany koa izy satria betsaka ny asa dia amin'ny eren'ito zao tsika hijery asa hafa indray raha mahalina anao ny amerina hijery ny fandarana raha pitso sabotsy azonao atao zay na koa hoe amin'ny talatamborora latsaka faefany eny ary andaonareo za dia mirasoy manaraka indray dia misaotra anareo a nakaty aminay dia mambana tena ho an'ny olona rehetrarehetra zay mbola tsy nandalo anantona aty aminay ok ndawary ahoanaky mavesatra kindry izany avy ny tena tao amin'ny digital world aky za Digital World Analake, centre commercial en plein centre-ville près de l'hôtel de ville. aikonareo roa avy ato sady ataoky misy nouveauté sady mora zany ino ny atao anao tablette pia tsy zao nouveauté tsara Digital World akaiky anao ny tsara trano. Vivez les nouveautés avec Coiffure du Monde. Extension des cheveux, extension des cils, extension des ongles, complément capillaire, coiffure de mariée tendance, lissage brésilien, coiffure, esthétique, massage, onglerie. Coiffure du Monde à bout de vous, salon franchisé, siège en France. Matériel stérilisé, le luxe abordable.